manjana malaisany a no hitafana sy fankahitana aminao am'izao sabata izao. Ny firarianay dia engele ny fitahiany sabata mba ho aminao sy ny ankohonanao. Ka raha iaraka andinika ny lesona isika ankehitriny dia samy mba hitondra soa ho antsika ny hitondra fahirezana ho antsika ny hitondra fanavaozana ho antsika ny lesona isika sabata zay rahantsika mandinika. Ny lesona faharoa dia hoe antony fisaorana sy ny fivavahana. Milohan'ny andiny antsika zany nefa dia andao iaraka hivavaka isika. Iary hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsara, mbola misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindrapo izay hitantananao ny fiainanay mandrakariva. Misaotra fa tafaraka eto indray izahay, afaka hianatra eo an-tongotrao, mangataka ny fanainao masina izay tompo hiasa aty am-ponay tsirairay avy, andraisanay ny hafatra sarobidy avy aminao indray anio. Misaotra ray io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tsy adino miarabana anao miravavy, miarabana anao ihany koa. Mahatratra ity fotoana sarobidy loatra ity ny faniriana dia ingany mba hitondra soa antsika rehetrarehetra izy lesona isika sabata izao. Misy moa ny andininy natao tadiana izay nianarantsika. Andeha hoenontsika zany tsy anjery ny lesona faharoa izany. Lesona faharoa, antony fisaorana sy ny fivavahana. Ary mahatoky indrindra aho fa izay natanteraka, izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Filipianina 2:1-9. Ry mpiara-midinika namana, lesona faharoa isika izao ankehitriny izay miopana amin'ny bokin'ny Filipianina 2:1 manomboka eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:12. Dia amin'ny bokin'ny Kolosianina 2:1 ka manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:12. Raha mandinika ny tenin'ireo tsika amin'ny Kolosianina na bokin'ny Filipianina dia nininy Paoly natomboka tamin'ny teny fiarabana sy nininy Paoly natomboka tamin'ny alalana fisaorana an'Andriamanitra sy ireo mpino tany Filipisy tany Kolosia ny boky milohan'ny afatrafatra sy ny toromarika ny fampahirezana izay napetrany. Mahafinaritra zany fa ny apôstôly Paoly no nanorina ny boky nanorina ny fiangonana tamin'ny Filipia. Ahitantsika ny hafalan'ny firalahiana kristianina zany ny toerana zany. Na dia hoe kilometatra maro aza mampisaraka azy ireo tamin'izany fitoerana zany noho izy tao amin'ny fifatorana dia tena tao am-pony Paoly mandrakariva ireo fiangonana ireo ka nahatonga azy hanoratra, nahatonga azy hampahery. Inona ry mety fahitanareo azy hoe misy taratra zany hoe tany amin'ny tantara tany aloha tany mikasika ny amin'ny hoe fomba fandraisana am-pony fiangonana ho an'ny mpitarika anankiray. Miarahaba anareo menada, miarahaba manokana ny mpanaraka ny fandaharana rehetra sy ny mpiara-mianatra rehetra ihany koa amin'ity maraina ity. Tahaka ny nataony misorona be teo amin'ny sarotratra izay baiko ny men'Andriamanitra ny anaovana n'ilay efôda teo amin'ny tratra dia noraisin'ny Paoly koa zahay satria ny foko 12 natao teo amin'ny tratra. Noraisin'ny Paoly izay nanaovany tao am-pony ireto membre ny fiangonana izay natsangana ireto membre tao Filipi zany, ary maneho fa hoe voasokotra ao am-po zany ilay natao teo amin'ny tratra ho an'ny Paoly zany dia tena noraisiny am-po ary voasokotra tao am-pony ireto membre izay membre fiangonana reto zany izay fiangonana natsangana teo anatran'Andriamanitra ary nentiny ambavaka ary nanaovany vavaka fanelanelanana mihitsy moa aza izy ireo, tahaka ny ataon'i Jesosy ihany koa ny membre ny fiangonana izay tiany hoentina eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Zany hoe raha izay teninao izay zany ny anarantsika koa zany metin'i Jesosy sy mampisorona be azy. Zany hoe am-pony Jesosy koa zany tsirairay avy. Isika rehetrarehetra mahafinaritra ny mieritreritra zany hoe ny anarako, ny anaranao hoentin'i Jesosy eo anatrehan'ny ray mandrakariva mba hoentina ambavaka. Ahoana ihany koa no azo ilazantsika ny amin'izay fomba fijerin'ny Paoly amin'izay fiangonana izay. Anisan'ny mankasitrahan'ny Paoly ihany koa ny toetran'ireto Filipianina reto. Ao amin'ny Filipianina zao andininy eo amin'ilay 1:1-5 dia hoy izy hoe noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara
hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny, zany hoe miray saina sy miray fo zany izy ireo hampandroso an'ilay filazantsara, zany hoe le filazantsara zany tian'izy rehetra. Dia anisany nankasitrahany Paoly tamin'izy ireo zany. Misy antony anankiray fahatelo ihany koa dia ilay ao amin'ny 7 hoe efa mbia tampoka ianareo izy fa mpiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako afa-tsy ny filazantsara sy ny fampianarako hamafiorina azy. Zany hoe Paoly no milaza eto hoe ny amin'ny fifatorako, zany hoe le tao am-ponja zany Paoly tamin'ny fotoana io ary reto Filipiana reto dia anisany niompijaliana tamin'ny Paoly. Nahoana moa nanehoany an'izany? Ny fanampy tamin'ny Paoly ara-bola izy ireo hanohanana an'ity asa fitoriana ity. Dia izay fifamatorana izay zany no tena nafinaritra teto amin'ny Paoly sy ireo Filipiana, zany hoe fitiavana zany tena navelom-pankasitrahana ny Paoly. Hoe niombona zareo, fiombonana amin'ny filazantsara zany raha fahitako azy. Mbola ilaitsika be zany zavatra zany amin'ny fotoana izao fahitanareo azy. Ilaina ve mbola misy fiombonana eo anivon'ny ray fanantenana, fiangonana amin'izao fotoana misy antsika izao? Tena ilaina tokoa fa izao tontolo izao mametraka ho am-pitenenana hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Dia isika koa toy izay ihany ary ao anatin'ny Baiboly iray manontolo mivoy an'izany hoe firaisapo sy firaisan-tsaina fiombonana izany. Raha tsy misy an'izay dia tsy afaka mandroso ny filazantsara. Raha hitantsika eto izany izao tena nanana fifandraisana akaiky, nanana firaisampo, fireketam-po tamin'ny fiangonana tany Filipy Paoly. Misaotra izy ireo, ozy hoe misaotra anareo satria noho ny firaisanareo, noho ny zavatra maro samihafa. Dia avy eo koa nefa izy nivavaka ho an'ireto membre tany Filipy reto. Mba azonareo mba lazalazay nefa inona ilay etaetan'ny Paoly, inona ilay vavaka nasanary Paoly, satria fantatsika tsara fa indray mandeha mantsy nisy pastora anankiray niresaka momba ny amin'ny vavaka manodidina ny amin'ny hoe izaho. Isaka mitety hoe izaho, izao tombony milaiko, izao tombony mba faniriko, izao tombony mba angatahiko. Dia hoy ity pasteur ity hoe natson'ilay pasteur hoe vavaka kely feno fitiavan-tena zany, satria hoy izy lehibe noho izany ny amin'ny fisainan'Andriamanitra. Ary io fisainan'Andriamanitra io no inoko fatao anatin'ny Paoly. Raha nivavaka Paoly tsy mba nivavaka ho an'ny teny mihitsy manao hoe Andriamanitra mba hisory amin'ity zavatra mahazo aty. Andriamanitra raha mba azo atao aza avela tratra ny loza. Fa andeha inona reny tena antom-bavaka, inona avy ilay vavaka ataon'ny Paoly tamin'ireto membre ny fiangonana tao Filipy. Reto Filipy manko izao no resantsika aloha hatreto. Ia, mahafinaritra ny vavaka nataon'ny Paoly satria vavaka mifampikany amin'ny hafa ilay izy fa tsy amin'ny tenany. Ato amin'ny lesitsika sy ato amin'ny Baiboly izy dia hitantsika fa voalohany nangataka izy mba hitombo bebe kokoa amin'ny fitiavana ireo Filipiana ireto. Tsy hoe mitombo amin'ny fitiavana fotsiny, tsy izay fotsiny no nivavahany fa hoy ny atao amin'ny lesona hoe fantoka amin'ny tanjona iray manokana dia amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Fahendrena zany. Zany hoe misy mangataka fahendrena ho an'izy ireo zany i Paoly eto. Manarak'izay dia hoe anana fahadiovanim-po. Ny hevitro fahadiovanim-po io amin'ny teny Grika dia hoe tsaraina amin'ny hazavan'ny masoandro. Zany hoe rehefa hita taratra eo amin'ny mazava dia hita fa tsy misy pentina, zany hoe lalina mihitsy zany ny fitiavan'ny Paoly an'ireto olo reto mba hadio izy, mba ho tsara izy ao anaty ain'Andriamanitra, mba ho voavonjy izy. Izay zany ny tena mbavany. Dia ny tsara indrindra ho azy ireo no niriny. Izay ilay amin'ny Filipiana zany toko voalohany 10:10 hoe dia zavatra tsara indrindra ny tedaviny mba ho madio am-po izy ary tsy hanatsiny. Inona ihany koa no antom-bavaka Paoly? Ny vavaka ihany koa Paoly, antom-bavaka Paoly ihany koa ho an'ireto mpino ireto ny hahatonga azy ireo ho tena miendrika an'ilay filazantsara zany, tsy hanafotohina ny hafa, zany hoe manana hamovo tsara zany ho an'i Jesosy. Zany hoe izy ireo zany dia tian'ny Paoly indrindra raha ohatra ka hoe
tsy anatsiny eo amin'ny Filipiana toko voalohany andininy 10 dia ary tsy anatsiny ho amin'ny andron'ny Kristiana ireo dia andininy 1 sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alàna Jesosy Kristy ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fiderana an'Andriamanitra. Izany hoe ny fiainan'izy ireo mihitsy izany dia rehefa tafahombona tao amin'ilay fiangonana izy ireo dia aneo fiderana, aneo ny voninahitr'Andriamanitra ary hamovo tsara hitondra ny hafa ihany koa ho eo amin'i Jesosy ho tonga amin'ny fibebahana. Ny mpiara-mianatra namana isany mila mpitarika mitondram-bavaka ny olona hoentina izao andro misy antsika izao. Mila mpitarika tsy kitera ka ny hoay ihany, fa hivavaka ho an'ny hafa. Misy fanontania kely toko mipetraka nefa raha nanomboka ilay fangatahany Paoly dia ozy ny voalaza amin'ny andininy hoe andininy 5 ary izao no angatahako dia ny mbony itombony fitiavana no bebe kokoa. Fitiavana. Any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 dia milaza iny eo ny mendriky ny fitiavana. Tia metraka fanontaniana aminareo hoe nahoana loatra ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina ny fitiavana. Inona maha zava-dehibe ny fitiavana amin'ny fiainana kristianina? Tena ilaina be izany. Arak'ilay efa novakiantsika teo moa dia hoe izao ilay voalaza ao amin'ny andininy 5 Filipiana toko voalohany hoe izao no angatahako dia mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Fahalalana tsara sy fahafantarana rehetra. Io izany ilay maha zava-dehibe azy jerevantsika anie ao amin'ny Jaona toko 7 andininy 7 dia izao ny voalaza hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny mahazava-dehibe an'ity ilay hitombon'ny fitiavana ity izany ho amin'ny fahafantarana rehetra hozy izy, fahalalana rehetra dia izay ny ananantsika fiainana mandrakizay satria izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ananantsika fiainana. Dia inona ihany koa ny mahazava-dehibe ny fitiavana eo anivon'izay fiarahana izay? Ngambany raha tonga dia jerena amin'ny fiainantsika andavanandro na fiainantsika ao fiangonana, fiainana eo amin'ny fifandraisana rehetra, raha tsy misy io fitiavana io dia zava-poana. Hozy izy Jesosy fotsiny hoe izao no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Raha tsy mifankatia izany dia rava ilay maha-mpianatra, rava ilay maha Jesosy antsika rehetra. Izany hoe zava-dehibe izany io na aiza manomboka ao an-tokantrano, any amin'ny fiangonana ary izay alehanao rehetra raha tsy manana fitiavana ianao dia zava-poana e. Zava-dehibe izany eo amin'ny fiainana andavanandro, fiainana amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, ny fitiavana. Mangataka amin'ny Tompo mba hanananao izany fitiavana izany, hitombo an'hariva ny fitiavana. Zavatra nitranga rehefa niditra tany am-ponja ny apôstôly Paoly dia ketraka ny fonina mamba. Ara-dalàna izany tsisy manao hoe falifaly afa hiditra am-ponja fa raha azo atao aza andosirana ny fonja. Andosirana izy io. Kanefa ny apôstôly Paoly dia hiditra izany ary ketraka ny fonina eto mamba satria fantatra izy io izany fa tsy ho afaka makaiza intsony Paoly voafehitra ny dia-lavitra ataony, voafehitra ny toroteny mba ao ataony, voafehitra ny fotoana mba hitsidihiny, voafehitra ny fikarakarana ny fiangonana. Tsy azo natao intsony izao manaingana ny fiangonana. Vokatra teny zavatra izay dia naniraka mpiara-miasa reto mambara fiangonana mandehany mba tsy dia olo Paoly. Jerijereo ny fahasalamany, mandehany hoe inona mazavatra ilainy ihany, jerijereo manona ny inona zavatra etaetany Paoly, dala mba hampaherezo izy. Ahoana mba fahitanareo amin'ny rahavavy an'izany zavatra izany? Ahoana fahitantsika nefa ao anatin'ny ahoana ny fomba hitrehana ny zava-tsarotra eo anatrehana zavatra misy ao anao ankehitriny io? Inona zavatra nisy tamin'ity Paoly ity ary inona tsy ambara-telon'ny Paoly? Hitantsika fa nanana fijery hafa kely mihitsy ny Paoly ato amin'ity tantarany ato amin'ity Filipiana ity satria raha vakiantsika izao ny eo amin'ny andininy 12 sy ny 13 dia izao voalaza hoe ary tiako ho fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa.
hatreo aloha izany dia hoe ay tsara ilay izy satria nahavita nampandroso ny filazantsara nijery ny lafy tsara ny Paoly. Raha ny tokony izy Paoly manao hoe tokony ity ny Paoly manao tena mafy ry zareo no mahazo ahy. Vao mihetsika dia tezitra koa ny mpiambina miaraka aminy fa tsy izay natao. Tsy izay no natao fa mifantoka tamin'ilay lafy tsara izy ary ilay fampandrosoana ny filazantsara izany amin'ny Paoly dia tena mihoatra noho ny zavatra rehetra mihitsy anadinono ny fahoriany mihitsy. Ao amin'ny 13 indray dia hoe ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambin'Andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Izany hoe tiany ho fantatry ny Filipianina izany fa tsy very maina ilay tafiditra tao am-ponja fa mbola vao mainka aza nahavita asa fitoriana tamin'ireto mpiambin'Andriana sy olona hafa rehetra izay mety tsy ho nahazo ny filazantsara mihitsy ireo raha tsy tamin'izay fomba izay. Raha tsy niditra ponjy Paoly mety tsy nahafantatra ny filazantsara reto olona reto. Zavatra rehetra izany hoe miara-miasa fanampan'izany koa dia izao rehefa nahita ny fihetsiky ny apôstôly ireo rahalahy nahatoky izany hoe ny apôstôly Paoly dia nahazo fampahirezana ary nanomboka nitoro filazantsara koa izy ireo. Tsy natahotra izany. Raha ny tokony ho izy dia tokony hoe matahotra satria i Paoly rehefa andrareza finoana no gadraina noho izany. Teto nefa dia tsy izay zavatra nitranga fa teo anatrehan'izay mihitsy no nahatonga azy ireo ho mahatoky kokoa tamin'ny hafatra nahafana fo tamin'ny fanapariana filazantsara ary tena nitondra fampahirezana ho amin'ny Paoly izay nahatonga azy nakasitraka nahatonga azy misaotra andretim-pindreta ary saotra an'Andriamanitra ihany koa tao anatin'izany. Eo amin'ny andiny Filipiana 2:7-12 dia izao nambarany hoe ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa mahatoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako ka mahasasay kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra. Mova hoe sasika raha toka misy anankiray amintsika reto fotsiny ohatra noho ianao mitory ny tenin'Andriamanitra dia gadraina dia izaho koa mbola ho savy fanontaniana apetraka amin'ny tsirairay izay. Nahatonga an'ireto olona reto lasa miasa kokoa dia nahita an'ilay faherezan'ny Paoly izy. Izay izany tena tsy ambarantelony hoe nijoro Paoly sady nampiseho an'ilay lafy tsarany dia nahazo hery ilay namany hoe ay tena azo ataony mijoro tsara ao amin'ity filazantsara ity tsy ketraka. Zavatra nisy masy dia izao nisy ny eritreritra fa misy tombotsoa ny ampidirana ny Paoly any am-ponja. Inona ny tombotsoa? Hoe voafatotra tsisy fitoriana filazantsara kanefa mifanohitra amin'izany aza ny zavatra nitranga satria ay izany azon'Andriamanitra atao ny mampita mampiely ny hafatra mampita ny vaovao mafaly ny filazantsara amin'ny fomba hafa tsy eritreretin'ny olona. Io izany tsy anjaranao tsy ianao mihitsy no hamefy ny filazantsara tsy hiparitaka fa ny anjarako azo azo atao dia aleo ihany mandray aleo miara-miasa amin'Andriamanitra. Izay ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonana tamin'ny Filipi. Manao ahoana ilay kosa ny fomba nety ny Paoly naneho ny fisaorana tamin'ny fiangonana tamin'ny Kôlôsia indray izany izao no resantsika fantatsika tsara fa ny fiangonana Kôlôsia tsy mitovy ny fomba fifandraisana tamin'ny fiangonana tamin'ny Filipi. Tamin'ny Filipi nahita maso an'ny Paoly zareo. Fa ny mambra tamin'ny Kôlôsia kosa tsy mba nahita ny Paoly. Izay ny voalaza amin'ny Kôlôsiana 2:2. Kôlôsiana 2:2 ka ny voalohany. Fa tiako fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny ny mambra tamin'ny Kôlôsia izany tsy mba nahita kanefa naizana tsy izany aza dia nanana firaisampo betsaka tamin'ireo fiangonana roa ihany Paoly naizana azy. Inona reny tena antony nahatongan'ny Paoly hisaotra sy nanana fankasitrahana ny fiangonana tamin'ny Kôlôsia. Efa fantatsika moa ity fitiavan'ny Paoly ity. Paoly izany dia tena tia mamonjy fanahy ary manana fifatorana po amin'ireo olona izay hanaovany asa fitoriana izy. Tiany ho fantatry reto Kôlôsiana reto izany fa na dia tsy mbola nahita ny tavany azy izy ireo dia tsy latsaka noho ny fitiavany an'ny Filipiana ny fitiavany azy ireo. Fa inona tena antony nahatonga an'izay nahasapahan'ny Paoly izay ka nahatonga ny Paoly hisotra reto mambra ny Kôlôsia? Tsy noho ny fitiavany hamonjy an'ilay fanahy ve? Hamonjy an'ilay fanahy ho voafonjy ao amin'i Jesosy satria ao amin'ny Paoly izany dia tena zava-dehibe mihitsy izay hoe
fiangonan'Andriamanitra, tafaray ao amin'Andriamanitra, firaisana ao amin'Andriamanitra izany zava-dehibe. Hovakiako kely anie ity ampahany ato amin'ny lesona ity ao amin'ny pejy 720 hoe ampiarahan'i Paoly ireto singa telo ireto izay resahany ao amin'ny epistily hafa koa dia ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Tsy milasy Paoly hoe efa hita tao amin'ny Kolosiana ireo zavatra ireo fa misaotra amin'iray izy satria anisan'ny fanomezana soa sy tanteraka izay raisintsika avy aminy ireo. Rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra isika, hoe tiantsika izany Andriamanitra dia manjary mino an'i Kristy isika ary mandray fanantenana ny amin'ny lanitra, lasa manantena ny lanitra. Ary izao no iantsoan'i Petera ny lanitra hoe lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Asongadin'i Paoly izany fa azo itokiana ny filazantsara satria miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara. Tsy tahaka ny fitenin'ny olombelona, tsy tahaka ny tenin'ny olombelona izany, fa ity tenin'Andriamanitra ity izay tenin'ny famarinana ihany koa ny antsoina azy dia miasa ampahombiazana ao anatin'izay mino, izany hoe miasa ao anaty izany ito teny ito fa tsy tahaka ny tenin'ny olombelona ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa toriana ny filazantsara izany izay tenin'Andriamanitra sy tenin'ny famarinana dia miseho amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy ao am-pon'ireo izay mandre ny herin'Andriamanitra ary manohina ny antso ny olona, mitondra voa ny filazantsara noho ny mahateny ny fiainana azy. Ireo singa telo ireo izany, ireo singa telo lehibe no hitan'ny Paoly tamin'ny membre tamin'ny Kolosia. Zay no andininy fahatelo amin'ny Kolosiana 1. Misaotra n'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika izay amin'ny fangatahana mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra. Ireo zavatra telo ireo izany no niteraka voan'ny filazantsara mitondra ina moa ilay voan'ny filazantsara resahanao teo? Teny fiainana moa ilay manova izany. Ireo zavatra telo ireo izany tena manova antsika, ananantsika hery eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Inona koa ny mahazo lazaina ny namako ato ny amin'ny hoe antony nisaorana ihany koa reto membre tany Kolosia. Antony nomafisin'i Paoly fa izao hoe tsy ny Kolosiana ihany izany no nitoriana ny filazantsara. Izany hoe anisan'ny antony anankiray lehibe nisaorany Paoly ny Kolosiana ihany koa ny fanapariahana ny filazantsara io izay azo lazaina hoe nanerana izao tontolo izao. Ao amin'ny Kolosiana 1:25 dia izao nambarany hoe izay efa mbio aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Izany hoe ny tombo aingana io filazantsara io ny hitatra ary tao anatin'ny 30 taona monja teo eo izany dia tena efa vetivety vokatry ny fandrosoana ihany koa izany tamin'ny ny fifamoivoizana tany Roma dia vetivety dia ny hitatra ny tombo ny paritaka aingana io filazantsara io ary vokatry ny asan'ny fanahy masina moa no tena voaloharana amin'izany hoe ny fanahy masina rehefa tsy natahotra ny tory ny mpino dia ny fanahy masina no miasa ary ny paritaka mitondra ilay tenin'ny fiainana araka ny voalaza teo ny voan'ny filazantsara izany ilay tenin'ny fiainana. Izany hoe midika izany fa rehefa nanaiky filazantsara izy ireo dia vokatry izay faneken'ny filazantsara izy ireo dia manana ilay voan'ny filazantsara dia ny tenin'ny fiainana ny mpino izay mandray izany ary mandray ny lova mandrakizay izany dia ny fiainana mandrakizay izay amin'ilay andininy Kolosiana 1:25 dia hoe voatahiry ho anareo any an-danitra. Voatahiry ho an'ny rehetra izay mandray. Antony izany izay hoe rehefa nandray ny tenin'ny filazantsara ny voan'ny fiainana ny mpino nanaparitaka izany, nanerana ny toerana rehetra ary ny fanahy masina no nanafaingana izany dia izay ilay voatahiry ho anareo any an-danitra. Mahazo ny fiainana mandrakizay izany izay rehetra mandray izany voan'ny filazantsara izany. Mampieritreritra ilay toy zavatra misy ary mampisainsaina izy hoe tao anatin'ny 30 taona monja dia niparitaka nanerana izao tontolo izao ny filazantsara.
ny mpiara-mianatra sekoly sabata rehetra zany tsy haiko na firy taona zay nijoron'ny fiangonana misy anao fa mametraka fanontaniana manao hoe firy taona moa ve efa mba tena resirasy fa niparitaka tamin'ny toerana rehetra tenin'Andriamanitra amin'ny toerana misy anao io. Mila anjarantsika ny mamaly an'izay fa eto kosa dia tahaka nataon'i Paoly tamin'ilay mamina tamin'ny Filipia any ny any Kolosia nisy vavaka nangatahan'i Paoly koa ho an'reto mambra tamin'ny Kolosia reto. Inona indray ilay vavaka fantatsika tsara fa araka ny teo aloha dia ny vavaka Paoly mba ho fenona fahalalana tsara an'i Jesosy sy ny karazany ireo rehetrarehetra ireo. Ny vavaka Paoly mba ahitomon'ny fitiavana ireo tamin'ny mambra tamin'ny Filipia. Inona kosa ny vavaka ataon'i Paoly indray tamin'ny mambra tamin'ny Kolosia. Ndeo vakintsika aloha ilay Kolosiana toko voalohany dia andininy fasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakina amin'ara Jesosy ary. Ary noho izany izy izay koa hatramin'ny andro nanenisanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavaon-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny hery voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny iray izay mampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Mazava loatra fa zao hoe arak'izay volazay mba handehananareo mendrika. Tsy misy olona mendrika zany fa Andriamanitra no mampahamendrika antsika noho ny fahasoavany. Ilay fahasoavan'Andriamanitra izay nomena isan'andro famindrapo moa zany dia miantso antsika izy mba hivelona amin'izay hitombo amin'ny fiantsoana izay niantsoana antsika izay. Dia midika zany fa zao hoe rehefa antsoin'Andriamanitra isika, rehefa saina mandeha andehanantsika arak'ilay fahasoavana izay nomena antsika dia miaina sy miasa fanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra zany. Izany hoe izany rehetrarehetra izany dia izao ilay fanahy masina ihany, ilay manova no ahatanteraka antsika mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia anisan'ny vavaka zany zay izay nataon'i Paoly hoe ho an'ireo Kolosiana ireo andehanana. Ho antsika ihany koa dia mbola manana Jesosy tsika mivavaka tahaka ny ataon'i Paoly andehanantsika, satria arak'ilay voalaza teo hoe tsy mendrika an'ilay filazantsara isika, tsy mendrika an'ilay famindrapon'Andriamanitra isika, tsy mendrika ny ho an'Andriamanitra isika raha ny tena marina, fa ilay fahasoavana izay avy amin'i Jesosy manelanelana antsika no hahatonga dia izay ny vavaka ny Kolosiana ary vavaka tokony ataontsika ihany koa. Raha izay jerena samy nahazo vavaka zany na mamra tany Filipina, na mamra tany Kolosia. Azo antoka fa ianao koa mahazo anjara vavaka hoentin'ny Tompo. Tena tsara zany. Tena ilaitsika zany zay zavatra izay. Fa kosa na izany nefa dia misy taritarina, misy loharano, misy fanso izay ampiasain'Andriamanitra kosa nefa mba hahatonga antsika hafantatra ny sitrapony. Inona izay zavatra hita amin'ny mambra ny fiangonana Kolosia. Matetika tokoa isika no manontany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ho ahy amin'izao toe-javatra izao. Dia ireto misy loharan-kevitra efatra lehibe azontsika hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra zany eo am-pikatsahana izany am-bavaka. Voalohany indrindra dia ny Baiboly. Ny Baiboly zany io no loharanom-pahendrena manan-danja indrindra arak'ilay voalaza ao amin'ny Salama 5:100 hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Faharoa dia nomena antsika koa fahendrena manokana hiatrehana ny andro farany amin'ny alalan'ny fanahy ny faminaniana arak'ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsia 2:12-7 ilay hoe misy an'izay hoe fanahy ny faminaniana izay ary ao amin'ny tantara faharoa 2:20-20 dia hoe minoa ny Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminaniny dia ambinina ianareo. Manana mpaminany maro Andriamanitra, mila mino an'ireny mpaminan'Andriamanitra ireny isika dia ambinina. Fahatelo dia ny fitarihan'Andriamanitra.
Azontsika ataony mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany amin'ny alalan'ny toe-javatra mitranga rehefa mangataka isika, mangataka mba hamoana hanakatona varavarana iray. Andriamanitra izany afaka mamoa varavarana anankiray, afaka manakatona izany araka ny azontsika jerena moa izany eo amin'ny Kolosiana 4:7. Ary ny fahaefatra farany sady zava-dehibe dia izao hoe mitarika antsika ny fanahy masina. Raha toa isika ka mahay mamantatra ny feon'io fanahy masina io dia mitarika antsika izy. Ao amin'ny Isaia 3:1-2 dia misy hoe fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia handre-teny ao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Zava-dehibe ny fifandraisan'ny Paoly ny fiangonana natany Filipi, natany Kolosia. Tsy nasian'ny Paoly fiavahana zany, fa raha nisaotra ny fiangonana dia nisaotra ny tasy na ny fankasitrahana. Raha nangataka izy ho an'ny fiangonana Filipi dia tsy adinony koa nangataka ho an'ny fiangonana natany Kolosia. Ry mpiara-mianatra namana, mila olona tahaka ny Paoly sy fanambisantsika izao. Mila olona tahaka ny Paoly izay mahay mankasitraka ny mpiara-miasa aminy ary mananaitaeta izay mafaniriana ahasoa ny manodidina ihany koa. Satsy araka ry izy raha fa fotoana manapitra ihany kanefa na izana tsy zana aza misy teny azonareo amin'tinana izay voalazanareo teo hoe amarana antsika azy satria efa ho tapitra ny fotoanantsika ankehitriny. Asa izy teny mety hoe ianareo. Zavatra nahafinaritra azy izay nandraisako lesona ny amin'ny Paoly na dia tao anatin'ny toe-javatra sarotra. Miatra manaina azy izy dia nahay nisaotra mandrakariva. Nisaotra n'Andriamanitra ary nisaotra ireo mpiara-miasa taminy, nisaotra ny fiangonana izany. Dia mandray lesona izany hoe eo amin'ny fiainana izany maro ny zavatra tokony hisaorana, azo hisaorana. Ary rehefa mahay mankasitraka sy mahay misaotra izany dia mitondra fiovana sy fitahiana ho ahy sy ho an'ny hafa izay. Amin'ny lafiny rehetra fisaorana na iza na minna izany dia maro ny zavatra izay azo anehoana izany fisaorana sy fankasitrahana izany. Zava-dehibe izany. Mahay misaotra amin'ny toe-javatra rehetra. Arak'ilay lohateny moa dia misy toe-ankely sy ny fivavahana. Mila mivavaka izany isika. Ahafantarantsika mihitsy satria matetika isika no mety manadino na tsy mahita satria jamban'ny rotorotom-piainana na ny olana eo amintsika dia tsy mahita an'ilay hoe inona ny antony tokony hisaorako an'Andriamanitra fa izao mila vavaka isika. Mila mifandray amin'Andriamanitra isika ary ny fanahin'Andriamanitra dia mahay manokatra ny fisainantsika ahita an'ireo fitahin'Andriamanitra maro be izay mila ankasitrahantsika azy. Izao no tiako hamarana anazy voasoratra ao amin'ny lesontsika. Finoana ozy izy no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga any amin'ny tany ho azony olova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Votom-bavaka Abrahama, voton'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka rehefa antsoin'Andriamanitra izy na tsy fantany azy dia mandeha izy. Ary izay moa izany tsy ambaratelon'ny Abrahama dia io vavaka io fifandraisany amin'Andriamanitra io. Manaraka izany dia izao hoe avelao Andriamanitra anao drafitra ho anao. Tahaka ny zazakely dia matokia ny fitarihan'ilay mitandrina ny tongotry ny olona masina, ilay araka ny voalaza ao amin'ny Samuela 1:9-5. Eny ariary mpiara-mianatra namana isany misaotra nareo miravazy miaraka ty. Azadilo ilay andinina tao tadidiny ty. Ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Ilay nanomboka asa tsara ao anatinareo, izy ane anomana drafitra tsara ao amin'ny fiainana. Matoky hoy Paoly. Fa rehefa nanomboka asa tsara ao anatinareo Andriamanitra, dia izy no hatanteraka izany hatramin'ny farany. Nanomboka novoleny fisaorana ao am-pontsika, nanomboka novoleny tia fivavahana ao anatsika, izy no nametraka izany ao anatsika ao ho tanteran'Andriamanitra ny izany. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra ny hitahy anao sy ny ankohona anao ka mba hirina indrindra mba ho vonton'ny fisaorana ny fiainantsika. Misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, mahay misaotra ny mpiara-belona amintsika ihany koa, ary anankiray ho vonton'ny fivavahana
isika mianakavy. Indray ary faranantsika amin'ny lalana vavaka sy fiaraha-mianatra lesy ny sekoly sapata izao hivavaka isika tokoa. Andriamanitra tsarainay misaotranao zay no ity lesony sekoly sapata ity izay mampianatra anay ny amin'ny fahaizana misaotra feno fankasitrahana sy ny fivavahana tsy tia antena fa miombana kosa amin'izay mahasoa ny manodidina rehetra. Mitahi ny mpiara-mianatra, mitahi reto mpiaino reto, mitahia ny tsirairay avy. Isaraka izay no mifandao fa ino kosa hitoetra momba ny tsirairay avy ka ny sapata izay mbola ohatrehana dia irinay sapata mba iombany fijerina. Nara Kristina ka tanany vavaka. Amen. Amen.